ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahameraba antsika rehetra ry afaka malala ny tokantrano any ty zoma faraika amin'ny telopolo ny volana jolay araba tratry ny faran'ny volana jolay ry avako. Ary dia mitsidika antsika ny tokantrano malala n'izao mofinaina izao. Ny mofinaina antsika anio dia ny filazan'ny tsaramasina araka ny Luka toko fahavalo. Luka toko fahavalo ny andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fasivy amby telopolo. Fakitsika mianaran'i Jesosy. Dia nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifin'ny Galilia izy. Ary raha nialana ankeny an-tanety Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia. Ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho ny nahita an Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: "Mombo fa ninona akory zasy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra vendrindro? Masiny ianao, aza mampijaly ahy." Fa izy nandidiny fanahy maloto hivoaka tamin'ireo lehilahy, fa efa nahazo azy ely zany. Ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenany izy, nefa nitapahiny fatorana ka dia nentiny dia amin'iny rivotra nakany an'efitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe: "Iza moa no anaranao?" Dia hoy izy: "Legiona", fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nono. Ary nisy kisoa maro andiany ray andrasana tany an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. Dia nikeny. Ary ny demonia rehefa nivoaka tamin'ireo lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andian'ireo niditra trevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny farika dia maty tany. Ary no nihitan'ny mpianatra zany natao zany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao zany. Ary tonga tany amin'ny Jesosy izy dia nahita an'ireo lehilahy izay nivoahan'ny demonia fa indro izy mipetraka teo anilany tongotry Jesosy nitafy lamba sady aro saina dia raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tany Gerasena manodidina dia nangataka an Jesosy hiala taminy satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana jambokely ka niverina. Ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra eo aminy, nefa nampidiny Jesosy izy ka nataony hoe: "Mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao." Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ray Masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofinaina ity ry havako malala dia efa perikiopantsika tamin'ny alahady. Ary io raha teo no notoriana tamin'ny alahady tao am-piangonana sy narahantsika tamin'ny tambajotra. Noho izany dia manasanao hamerina iaino izany toriteny izany indray, satria ao anatin'ny tambajotratsika ao ihany, ao anatin'ny arsivantsika ao amin'ny Facebook na amin'ny YouTube ao ihany zany toriteny izany. Ka tsy hamerina akory isika ry havako malala na dia mahasoa aza ny mamery teny, fa andeha kosa ataontsika endrika fandiniana soratra masina ny mofinaina amin'ity indray maka ity. Ataontsika étude biblika zany na endrika fandiniana sy famakafakana soratra masina no hitondrantsika fohifohy ity mofinainantsika anio ity. Fanontaniana fito no hovalintsika ry havako ao anatin'izany étude biblika ho fampaherezana anao zany. Fanontaniana voalohany dia izao ry havako ka hovalintsika, na andramanao valiana sokafy ny baiboly eo ambany masonao dia valio zao fanontaniana izao na iarahantsika mamaly. Inona no nahatonga an'i Jesosy tany Gerasena?
inona no nahatonga an' Jesosy tany Gerasena? Ny valiny de nisy tafio-drivotra mafy ary nandeha sampy kely Jesosy sy ny mpianatra manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:10 de nisy tafio-drivotra mafy ary Jesosy ny teny manao hoe andeha tsika hipita kely etsakaiketsy kanjo mafy be ny tafio-drivotra ary de nandritry ny alina zareo no nitolona tamin'ny tafio-drivotra ary tonga tary ampitany Galilia lavitra be zany raha tsorina de tahaka ny diso lalana satria nandritry ny alina ny lasa namakivaky ilay ranomasina de tonga tao amin'ny tanànany Gerasena. Nahatonga an' Jesosy tao Gerasena zany raha jerena amin'ny tantaran'ny Lioka de vokatry ny tafio-drivotra izay nitsoka ny alina ary hoy Lioka hoe Jesosy tao anatin'ny sampy kely de nahatory Jesosy. Dia inona no inona ny dikan'izany ry afaka malala? Inona no nahatonga an' Jesosy tany Gerasena? Nahatonga an' Jesosy tany Gerasena zany de zao tonga Jesosy no ny tafio-drivotra. Kisendrasendra ve zany nahatonga an' Jesosy tany Gerasena? Tsia, am' Jesosy tsy misy kisendrasendra. Am' Jesosy ny zavatra rehetra de miara-miasa azo. Tafio-drivotra tsy nampoizin'ny mpianatra Jesosy natory tao anaty sampy kely no nahatonga an' Jesosy tonga tany Gerasena. Saingy rehefa tonga tany Gerasena kosa Jesosy de efa nisy asa niandry azy. Inona ny valiny? Jesosy zany de tonga amin'ny toerana rehetra ilana azy. Amin'ny toerana rehetra izay ilana an' Jesosy de tonga an' Jesosy reny. Am' Jesosy tsy misy koa ny kisendrasendra. Amin'ny toerana rehetra izay andalova an' Jesosy de misy mandrakariva asa miandry an' Jesosy. Toerana ivelan'ny Galilia, Gerasena, saingy toerana tsy tao anatin'ny faritra Jodia, faritra zanak'Israely, kanefa tonga an' Jesosy. Inona nahatonga an' Jesosy any Gerasena? Tonga tany Gerasena Jesosy mba hamonjy lehilahy anankiray. Jesosy zany de ilain'ny olona rehetra. Jesosy de ilain'ny toerana rehetra. Jesosy de ilain'izay rehetra mahazo misy fatorana na zay rehetra marary. Tonga an' Jesosy avokoa amin'ny toerana rehetra izay mila azy. Fanontaniana faharoa, nahoana kay no tsy nandositra an' Jesosy ilay lehilahy demoniaka? Fa rehefa nifanena tamin' Jesosy izy de nikohoka tamin' Jesosy. Azon'ilay lehilahy tsara ny natao nandositra raha afa nandositra, fa nahoana ka izy ny tsy afa nandositra? Tsy afa nandositra izy satria Jesosy no nitady azy. Zay ny voalohany. Zay ny dikany teny hoe nifanena. Zany hoe nifanojo tamin'ny lalan'i Jesosy ilay lehilahy demoniaka ka tsy afa nandositra izy. Fa ny faharoa de izao, tsy misy fanahy afa mandositra an' Jesosy. Naiza de tsy misy fanahy ratsy afaka mihery na afa mandositra an' Jesosy. Ary niankohoka tamin' Jesosy lay demoniaka midika fa tsy misy fanahy mahatohitra an' Jesosy, tsy misy fanahy ratsy afa mijoro eo anatrehan' Jesosy na iza na iza. Ny fanahy ratsy de mahafantatra an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra ka miankohoka sy manaiky ny fahefan'i Jesosy. Izany fahefan'i Jesosy zany no nahatonga fahefan'i Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy, no nahatonga ilay fanahy ratsy natahotra an' Jesosy ary tsy afa nandositra an' Jesosy niankohoka teo am' Jesosy. Fanontaniana fahatelo, zay
ao anatin'ny étude biblika atsika ihany. Nahoana no nanontaniany Jesosy ny anaran'ilay démonie. Rehefa nanontaniany Jesosy ny anaran'ilay démonie dia namaly ilay démonie manao hoe amin'ny 1:30 hoy Jesosy, iza moa ny anaranao? De hoy ny démonie, Légiona. Ny teny hoe Légiona de tsy anarana akory fa isa. Tsy anarana akory fa isa. Tsy zava-dehibe amintsika mantsy ny mahafantatra ny anaran'ny démonie. Tsy ilaitsika ny mahalala ny antsipiriany momba ny démonie. Hany ka tsy anaran'ny démonie akory ny hoe Légiona fa milaza ny isany fotsiny ihany. Ny teny hoe Légiona dia anarana andiana miaramila romanina. Tamin'ny andron'ny Romulus izay nanorina ny fanjakan'ny Roma zany, nanomboka ny teny hoe Légiona. Ary amin'ny ankapobeny de 303 no isan'ny miaramila mandrafitra ny antsoina hoe Légiona tao amin'ny miaramila romanina. Ny zara telo ny Légiona de misy zany 150 andiany anankiray, 150 andiany faharoa, 150 andiany fahatelo, ireo 303 ireo no isan'ny Légiona. Dikan'izany zany de tsy latsaka ny 303 ny isan'ireo fanaratsy tao amin'ity lehilahy ity, izay ny nahatonga azy ho na de ny fatorana mafy aza de tapanaka ny gadra teo aminy, ary nientsy teny amin'ny fasana tsy nitafy lamba, tsy tamana trano satria be loatra 303 ny isan'ny fanaratsy tao anatiny. Averina ny teny hoe Légiona de tsy midika hoe anarana akory fa midika isa fotsiny ihany. Tsy zava-dehibe amintsika ny mahafantatra ny isan'ny anaran'ny démonie rehetra. Tsy ilain'i Jesosy fantatritsika izany. Ary raha izany azontsika atao ve zany ny miresaka fantaina fahaefatra, azontsika atao ve zany ny miresaka amin'ny démonie? Valiny tsy azontsika atao ny miresaka amin'ny démonie. Jesosy eto no miresaka afaka mametraka fanontaniana amin'ny démonie, milaza amintsika mpamaky fotsiny ihany izy, milaza amintsika mpianany fotsiny ihany izy, fa voafehany Jesosy avokoa na fanahinana manana fahefana ife ny fanahy rehetra Jesosy. Itsika de nomeny Jesosy fahefana androaka ny démonie, nomeny Jesosy fahefana anasitrana ny marary, fa tsy manana fahefana hife ny démonie. Jesosy mifeny démonie ka afaka maniraka azy hoe mandana makary na mandana makary raha sanatria misy ilany zany. Fa itsika tsy manana fa tsy nomenana zany fahefana hife hitafa amin'ny démonie zany. Noho zany de tsy azontsika atao ny miaino ny mitafa amin'ny démonie, fa ny mandroaka azy sy ny manasitrana ny marary no ny nanomezan'i Jesosy fahefanantsika. Fanontaniana fahaenina. Nahoana no niekeny Jesosy ny androana ny démonie ao anatin'ny kisoa? Tsy manimba aren'olona ve zany Jesosy? Na nanaiky ny fangatahan'ny Satana ve zany Jesosy raha nanaiky nanome lalana ny démonie ao anatin'ilay kisoa? Mazava ho azy lazainy andininy eo fa kisoa andiany maro, 2 zany andiany izay mitovitovy amin'ilay hoe Légiona teriko 3 latsaka. Fa ny dikany hoe niekeny Jesosy ny nandefa reo démonie ao anatin'ny kisoa de voalohany tsy ny hevitry io de tsy fanekeny Jesosy ny fangatahany devoly akory, sanatria tsy manaiky ny fangatahany devoly akory ny dikan'io teny io. Faharoa,
ny hevitra io koa tsy fanimbana ny fananany olona. Jesosy tsy mpanimba fananan'olona. Jesosy tsy mpanaiky ny fangatahany devoly. Fa inona no heviny? No heviny ho antsika mamaky de izao: naiza toerana hidofohan'ny devoly de faharavana no heviny. Ny tianyty filazantsara ty tantaraina de izao: amin'ny toerana rehetra izay hidirany devoly de faharavana no heviny. Devoly de tsy mitondra na inona fa tsy faharavana, fahampitehana, fikotranana ary fisarahana. No zany tsy azo atao mihitsy ny mampiditra na manome toerana ny devoly. Soratra masina de efa niteny manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, fa ny devoly de tsy manao afa-tsy mandrava, manimba, mamodika. Noho zany esorina ao an-tsaina no hoe Jesosy de nanaiky ny fangatahany devoly. Tsy nanaiky ny fangatahany devoly Jesosy. Esorina ao an-tsaina no hoe Jesosy de nanimba ny harena sy ny fiveloman'ny olona. Tsy zay, fa ny tiana tantaraina de izao manao hoe amin'ny toerana rehetra izay hidirany devoly de fahasimbana. Na olona io tahaka nazo an'ilay lehilahy, na reny io, na biby io, na firenena io, na fianakaviana io, dia potehiny Satana raha vantany vao mahazo toerana izy. Ny dikany faharavana no entin'ny devoly. Fantaniana manaraka: nahoana no natahotra ny olona nahita, nahoana no tsy natahotra ny olona raha nahita ilay demoniaka? Nahoana no tsy natahotra ny olona raha nahita ilay demoniaka? Fa natahotra kosa izy rehefa nahita an' Jesosy na nasitrana ilay demoniaka ka nahatonga ilay kisoa nivarina tany amin'ny antsany. Tsotra ny valiny. Natahotra reo olona reo, natahotra an' Jesosy izy satria ny fony sy ny saina maneritrerini de nipetraka tao amin'ny arena. Reo kisoa ireo izay toy ny arena notopoina, toy ny sampy notopoiny reo olona reo mihitsy. Hany ka aleony mahita lay lehilahy demoniaka toy izay mahita ny arenany simba. Zany hoe tia arena kokoa noho ny fitiavana olona ireto olona ireto. Tsy zava-dehibe tamin'ireo olona ireto ny fahasitrana n'ilay lehilahy, fa ny zava-dehibe tamin'ireto olona ireto de ny arenany. Aleony reto olona ireto mahita lay lehilahy fatorany demonia, marary, mienjy, miantsoantso, mikikika eraky ny tanàna, toy izay mahita ny arenany simba. Tia arena noho ny fitiavana olona ireto olona ireto. Ka nampatahotra azy de natahotra izy sao de mbola hitohy ny faharavan'ny arenany. Hany ka natahotra izy. Zany hoe ny fony reto olona ireto de tao amin'ny arena, tao amin'ny kisoa, ary zay sampiny zay nahatonga an' Jesosy namela ny ilay demonia nitsofoka tao amin'ilay kisoa, satria ilay kisoa de tsy afa-tsy akory fa efa toy ny sampy sahady ny reto olona ireto. Zany hoe efa tsofoiny reto olona reto fa alohan'ireto olona reto arena. Toy izay namana dia tsy nampaninana an' Jesosy mihitsy raha ohatra ka nano any marina kokoa dia nopotehiny Satana lay arena an'ireto olona reto, satria arena maloto atakalo ain'olona. Fantaniana farany: inona no zavatra miandry ny olona nosotraniny Jesosy? Inona ny toetran'ny olona nosotraniny Jesosy? Ny toetran'ny olona nosotraniny Jesosy de zavatra telo ry havako. Voalohany, ny toetra eo amin'ny tongotry Jesosy izy, tahaka ny Maria tantarain'ny Lioka rehefa nosotraniny Jesosy. Tsy tokony adonotsika fa Maria sy Lazarosy mandry Marta de tena sakaizan'i Jesosy. Ka ny olona rehefa nisotraniny Jesosy de tia miaino ny tenin'Andriamanitra. Tia miaino ny tenin'Andriamanitra, mankafy miaino ny tenin'Andriamanitra.
ny ahafantaranao fa tsy tranony Jesosy anao fa tena tiany Jesosy ianao de ianao tia miaino ny tenin'Andriamanitra, tia miaino ny fampianaran'Andriamanitra. Ny faharoa de izao, ny olona nosotraniny Jesosy de olona manana filaminam-piainana. Zay ny dikany hoe ny tafilamba. Ny olona nosotraniny Jesosy, ny olona manana an Jesosy, ny olona no hafanany Jesosy de manana filaminam-piainana. Fahatelo, ny olona nosotraniny Jesosy ary saina. Zany hoe olona mahay mitondra tena tsara, ary zay olona ary saina mahay mitondra tena tsara, miaina ny fahamasinana zay no irahin' Jesosy hijoro vavolombelona ary mody any amin'ny tokantrano. Eto ampamaranana aza mampahery anao amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Na iza n'aiza toerana misy ianao de izao tonga an Jesosy. Na inona zavatra mahazo anao afaky Jesosy. Na inona faharetany tsy fahasalamanao hainy Jesosy tranony zany. Aza apetraka amin'izao tontolo zao ny fonao, aza apetraka amin'ny arena ny fonao, fa apetrao ny fonao ho fonenan'i Jesosy ary ataovy zava-dehibe aminao ny olombelona, ataovy zava-dehibe aminao ny fahasitrana ny namanao. Rehefa sitrany ianao de ampaherezo ny namanao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mpanafaka ianao ary tsy hisy kisendrasendra. Tonga amin'ny toerana rehetra ilananao ianao, ary amin'ny toerana rehetra izay misy ianao koa de ilaina mandrakariva ianao. Tompo, mila anao ny firenenay ankehitriny ao anatin'ny tsy fahasalamana ny maro, de meteza anasitrana anay, meteza anafaka ny firenenay amin'izay rehetra mety ho endry tsy fahasalamana mahazo azy. Tsy misy aretina mahajany eo anatrehanao, tsy misy fahantrana mahajoro eo anatrehanao, tsy misy tahotra tsy resinao. Ko meteza Jesosy ampahery anay de amango ny tokantrano tsirairay avy ianao, hijery ny firenenay sy nisa tokantrano amin'ny maso feno fiantrano ianao, ataovy mifanena aminao ny tsy salama rehetra, hosotranonao de mametraka ny fiainanay rehetra eo amin'ny fahasoavanao zay Jesosy, ary feno fifaliana ny fiainanay. Amen.